Amialalazany irany cedera gospel izany ndray no iarahbana antsika rehetra zay manjoy ny Pejy Loharano Velona amin'ity maraina ity. Mbola tsy nanomboka izy teo fa feonkira no nalefa izay no ainonareo azy somary ambanimbany. Androany tsika dia hijery lohahevitra anankiray indray izay ny andro fa 10 androany raha ny tena marina dia ny fankalazana ny Paska tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Zay indray zany no lohahevitra zay hobanjinitsika eto Androany. Alohan'ny zavatra rehetra dia hiara ivavaka aloha isika. Satranao Jesosy noho ity fotoana ity zay ahafahanay miara miombona, miara mivavaka, miara mandre, miara mifampianatra ny teninao ndray amin'izao fankalazana ny herinandro masina 2024 izao.
Sotranao Jesosy satria mbola famindramponao no azoanay fotoana ianarana ny teninao tahaka an'izao. Na dia fantatrao aza fa tsy manohy izahay matetika, maditra izay matetika dia mbola manome anay fotoana ianao, manome anay lalana, manokatra lalana ho anay mbola ianaranay bebe kokoa, ahaizanay bebe kokoa mba ahaizanay miaina ny teninao. Ny androany Jesosy dia hianatra manokana ny amin'ny fankalazana ny Paska izay niainanao farany. Hianatra izahay ny ireo singa maro isan-karazany tamin'izany Paska, tamin'ny andronao zany. Ary indrindra hifantoka amin'ilay fotoana farany izay niarahanao tamin'ny mpianatra, izay nanorenanao ny fanasan'ny Tompo, izay lasa tsy lovantsofina fotsiny fa fiainan'ny fiangonana mandraka ankehitriny. Dia io Jesosy izay rehetra ianaranay sy ampianarinay. Fa ianao no mpampianatra tsara indrindra. Omeo anay ny fanahy masina ampianatra anay sy ametraka ny teninao ao anatinay tsirairay avy. Ary io mpiainanao rehetra ihany koa dia ianao nanokatra ny fony mba ahaizany mandray izany teny izany sy amoazany eo amin'ny fiainany. Mianaranao Jesosy nangatahako izany. Amen. Dia faly miaraba antsika rehetra indray izay manaraka ny fandarantsika androany. Raha maheno tsara nareo dia mba confirmer eo amin'ny eo amin'ny commentaire hoe tafita any aminareo ny feo. Ny zavatra ifantohantsika androany dia kasika indrindra ny fankalazana ny Paska tamin'ny andron'i Jesosy. Ianarantsika ireo ny fombafomba maro samihafa ara-pivavahana izay natao manodidina izany Paska izany. Inona no lanjany ary inona no lanjan'ilay tenin'i Jesosy raha izy mihitsy no milaza fa izy no Paska, izy no zanak'ondry ny Paska izay andatsaka ny rany ho famonjena ny mpamity. Sotra Tompo, boaraiko. Ny jerevantsika voalohany eto zany dia karazana anao résumé kely ndreo zavatra efa nijerevantsika tamin'ny latsinainy. Tamin'ny latsinainy tsika nijery ndreo tandindona sy aloka mikasika ny fijelohan'i Kristy tao amin'ny bokin'ny Genesis. Telo tamin'izany nijerevantsika. Dia tamin'ny manaraky tsika tamin'ny talata tsika nijery ny mikasika ny rano ny fanekena taloha izay nahitantsika fa tena zava-dehibe tokoa ny fahafantarantsika mikasika ny fanekena sy ny rano ny fanekena mba ahazoantsika ny sisa rehetra. Dia tamin'ny larobe tsika omaly zany dia nijerytsika ny teolojia ny fanavotana amin'ny testamenta taloha, ireo fanatitra sy famonoana fanatitra, ny andro fanavotana lehibe sy ny fikirakirana ny raha tao amin'ny tempoly sy tao amin'ny raha mbola tany amin'ny tabernakely ny zanak'Israely. Androany amin'izay tsika zany dia hijery ny fankalazana ny Paska tamin'ny andron'i Jesosy. Alohan'izany aloha dia hijery kely alohantsika ny Paska satria misy karazany roa lehibe ny Paska. Misy ilay antsoina hoe Paska tany Egypte. Ny Paska tany Egypte dia mifandray indrindra tamin'ny fanafahana ny zanak'Israely avy tany Egypte. Zany hoe io Paska io zany dia natao indray mandeha ihany tsy niverina. Satria io Paska tany Egypte dia nifandray tamin'ny fanafahana ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egypte. Izay tamin'io alina io nanaovan'Andriamanitra ny loza farany fahafolo dia ny famonoana ny lahy matoa rehetra tany Egypte, ka nasain'Andriamanitra namono zanak'ondry ny zanak'Israely, namono zanak'ondry herintaona, ka rehefa novonona dia nalaina ny rany dia natentina teo amin'ny tolam-baravarana sy teo amin'ny tatao-baravarana. Izany raha zany dia famantarana tamin'ilay anjely mpamono, ilay anjely mpandringana izay nandalo tany Egypte. Rehefa nahitan'ilay raha teo amin'ny tolam-baravarana sy teo amin'ny tatao-baravarana izy dia mandalo. Ary zany teny hoe mandalo zany no fototeny no matoanteny izay nazahoana ny hoe Paska, satria hoe mandalo dia Pasaka amin'ny teny Hebreo, ary ny Paska kosa izay midika hoe fandalovana dia midika hoe Pesaka. Ka ny Paska zany dia tsy inona fa ilay famindrampon'Andriamanitra izay namonjeny ny olony avy any amin'ny tany mpanandevozana, ka nandritra ny famonoana ny lahy matoa rehetra eo dia nandalo fotsiny izy teo amin'ny trano izay nisy ny Hebreo na ny
ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany fa tsy namono ny tao anatiny. Izany fandalovana izany no dikany hoe Paska na Pesach amin'ny teny Hebreo. Dia misy fombafomba maromaro natao tamin'ny fankalazana zany Paska izany. Ny voalohany tamin'izany dia amin'ny 10 ny volana Nisan, volana Nisan io zany ny fanaovana ny Paska tamin'izany fotoana zany. Tamin'ny 10 ny volana Nisan no nakana an'ilay zanak'ondry na zanak'osy izay hanaovana an'ilay Paska. Dia no tazomina tao izany hatramin'ny 14 ny volana Nisan ka tamin'ny 14 Nisan zany namonoana azy 14 alina no namonoana an'ilay zanak'ondry ny Paska. Dia ohatran'izao ny fomba fankalazana azy. Alaina ilay zanak'ondry rehefa azo le randy natao teo amin'ny tolambaravarana sy teo amin'ny tatom-baravarana, dia ilay vatan'ilay ondry amin'izay zany tsy misy zavatra esorina na kely aza, tsy misy tapana ny taolany, tsy misy esorina ny ao anatiny, ny fadiny rehetra ao anatiny zany, ny loto rehetra tsy misy esorina na kely aza, fa tonga dia atsatsika manontolo iny zanak'ondry. Dia iny dia hohanina miaraka amin'ny anana mangidy sy ny mofo tsy misy masirasira na ny mofo tsy misy levure. Levure ny dikan'ilay hoe masirasira na lalivay. Donc zany ilay zanak'ondry tsy misy nesorina na kely aza, na tsatsika tsy azo andrahoana amin'ny rano izy io zany fa natsatsika tamin'ny afo, miaraka amin'ny ana mangidy, miaraka tamin'ny mofo tsy misy masirasira, ireo ny zavatra nohanina tamin'io alina io. Azonareo antsaina amin'izany fa tsy anipitoloha akory ity sakafon'ny Paska voalohany tany Egypta ity. Tsy anipitoloha akory satria tena anana mangidy, mofo tsy misy masirasira, tsy mitombo mihitsy io mofo io zany fa tena mofo fisaka kely izy io. Zany hoe le fahadiovana sy le izy pure tena mofo fotsiny ao zany, rano sy varim-bazaha ihany no nanamboarana azy. Misy dikany daholo reo rehetrarehetra izay mbola hojerentsika rehefa avy eo. Fa ny fomba fihinanana azy. Fomba fihinanana azy dia hitantsika amin'ny Exodosy fa 12 daholo ireo rehetrarehetra eo. Manomboka mandiny voalohany ianao mamaky dia mahita ny instruction rehetrarehetra mikasika ny fihinanana azy. Rehefa mihinana azy dia fehezina ny valahana. Donc lefa vonona andeha zany eto, favononana ngeza be mihitsy, efa misy fekibony eo amin'ny valahana, efa vonona ny tongotra efa asina kapa, ary mazava ho azy zany fa olona tena vonona iainga anao départ vaovao zany reto zanak'Israely reto. Rehefa avy nihinana zany izy ireo dia nivoaka ny tany Egypta, ary dia iny nandeha ny lalana lavabe tany anefitra iny. Izay zany no antsoina hoe Paska tany Egypta. Io zany le Paska voalohany. Dia rehefa niala teo amin'izay ny zanak'Israely zany tamin'ny Paska manaraka sy ny hafa rehetra taoriny zany, dia tsy nitovy tamin'izay intsony. Ilay fihinanana azy, ilay fihinanana zanak'ondry mbola teo ihany, ny fihinanana azy miaraka amin'ny ana mangidy mbola teo ihany, fihinanana azy miaraka amin'ny mofo tsy masirasira mbola teo ihany, fa saingy ilay fanentenana teo amin'ny tolambaravarana kosa tsy natao intsony satria efa tsy nilaina intsony zany. Efa tsy tany Egypta intsony ny zanak'Israely, donc mazava ho azy fa tsy nilaina intsony zany. Dia misy fety anankiray izay mitohy amin'izy io zany. Zany hoe manomboka amin'ilay 15 Nisan indray, izay mahatra 7 andro, manomboka amin'ny 15 Nisan ka hatramin'ny 22 Nisan, izay antsoina hoe fetin'ny mofo tsy misy masirasira. Fetin'ny mofo tsy misy masirasira. Ka ny fetin'ny Paska zany no manomboka azy, dia mitohy amin'izay izay amin'ny 14 Nisan, dia mitohy amin'izay amin'ny fetin'ny mofo tsy misy masirasira izay maharitra 10 andro, 7 andro azafady, ka tsy mifarana raha tsy any amin'ny 22 Nisan. Donc zany rehefa mahita antsika amin'ny filazantsara ny hoe fetin'ny mofo tsy misy masirasira, dia tsy inona akory zany fa ilay fety izay manomboka eo amin'ny fetin'ny Paska ka mitohy mandra-pahatonga amin'ny 22 Nisan izay fankalazana ny mofo tsy misy masirasira. Nanahoana kosa amin'izay ny zavatra nisy zany rehefa tany amin'ny désert ny zanak'Israely. Rehefa tany amin'ny désert izy, satria tany nanorenana n'ilay tempoly finday, dia ny tabernakely moa zany. Dia nitohy ihany ny fankalazana ny Paska
sy ny sisa zany tsy niova mihitsy le zavatra rehetrarehetra reo. Ary rehefa taty amin'ny fotoanany tempoly amin'izay, rehefa nitsangana ny tempoly taty aorina, dia niova ny fankalazana ny Paska. Lasa natao fanatitra ilay zanak'ondry teo fa tsy novonona isan'ny tokantrano intsony. Zany hoe nentina tany amin'ny fitoerana masina zany, nentina tany amin'ny tempoly izy zany no natao fanatitra. Alohan'izay aloha dia hojerentsika aloha ilay fetin'ny Paska mihitsy amin'ny ankapobeny, ilay ambiancen'ilay fety, ny tontolo manodidina ny fankalazana ny Paska mihitsy tamin'ny andron'i Jesosy. Fety be zany dia. Misy fety telo izay nankalazay ny zanak'Israely isan-taona izay nanaovany fivahiniana masina tany Jerosalema. Fety telo. Dia ny Paska no voalohany amin'izany, dia ny faharoa ilay Shavuot amin'ny teny hebreo, na ny Pentecoste, na ilay fetin'ny herinandro moa tena dikany amin'ny teny malagasy. Ary ny fahatelo dia ilay antsoina amin'ny teny hebreo Sukkot, na ilay fety fitoerana ao amin'ny trano rantsan-kazo. Sukkot. Zany hoe ny Pesach sy ny Shavuot ary ny Sukkot. Amin'ireo fety telo reo zany dia miakatra any Jerosalema ny jiosy rehetra, zany hoe tamin'ny andro Jesosy io resantsika teo, niakatra tany Jerosalema ny jiosy rehetra avy any amin'ilay misy azy, izay afaka moa zany mazava ho azy satria tsy mora ihany koa ny déplacement sy ny dépense tamin'izany fotoana zany. Fa ndao ro jerevantsika amin'izay manokana ny fetin'ny Paska. Inona ny zavatra niseho? Araka ny efa nolazaiko teo dia miakatra any Jerosalema. Tonga marobe ny vahoaka, avy any amin'ny faritra rehetra, avy any amin'ny faritra ancien proche ny amanontolo, niakatra tany Jerosalema daholo. Mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy misy karazana fandaniana be dia be. Noho zany dia tsy ho afaka hilanja ondry akory ianao na osy avy any amin'ny toerana misy ianao raha ho any Jerosalema, fa tsy maintsy vola no entinao. Dia efa nisy toerana anankiray izay fanaovana fanatitra tao azafady fividianana an'ilay fanatitra tao Jerosalema. Mampalahelo moa fa tsy afaka maneho sary aho, fa mety alefako hoe le sary ny antsoina hoe tendrombohitsy ny tempoly. Amin'ny faritra ngeza be izay nisy ny tempoly tao Jerosalema, izay ambony toerana io, dia misy karazana hall kely anankiray, trano ngeza be izay mifanila amin'ny tempoly zany. Trano ngeza be izy io zany, misy rihana anankiroa, ary dia misy efitra be dia be. Io trano io zany dia sady banque no sady fanaovana échange no tsena ihany koa, ary toerana fivorian'ny sinedriona sy ny sisa, satria ny sinedriona moa no fitsarana tampony tao Jerosalema tamin'izany fotoana zany. Donc zany ao anatin'ny trano io no misy an'ireo le mpanao échange, satria rehefa tonga ny fetin'ny Paska dia tsy ny vola rehetra akory no azo anaovana an'ilay hetra izay aloha amin'ny tempoly, fa tsy maintsy ilay volanao avy any tsy maintsy atakalo an'ilay vola manokana izay io ihany no azo anaovana an'ilay hetra. Donc zany teo amin'ny fotoana io Jesosy ilay niteny mafy ny tao amin'io toerana, zany hoe tsy tao amin'ny tempoly akory io le nampasiaka an Jesosy mafy sy naonga daholo ny latabatra sy ny rehetrarehetra, ka nataony hoe ny trano koa izy dia misy te le any amin'ny Jeremia izy hoe tranon'Andriamanitra ty fa tsy fiereny jiolahy, satria lasa fanaovana bizina misy any tamin'io toerana io. Averiko ilay mandeha sady tsy ndreko tsara, tsy tao amin'ny tempoly io satria marobe ny mpitoroteny no mandiso an'izany. Mieritreritry izy ireo fa tao amin'ny tempoly io izay nampasiaka an Jesosy mafy sy n'Androany ndreo mpivarotra, tsy ao amin'ny tempoly akory io fa taty amin'ilay trano anankiray atsimo moa zany nisan'io trano, atsimo trano lava be izy. Dia tao amin'ny trano io no nisy ny tsena fivarotana ny fanatitra. Io ihany zany no toerana fivarotana fanatitra legal sy eken'ny mpisorona. Donc zany raha mividy amin'ny toeran-kafa ianao zany dia tsy eken'ny mpisorona,
fa ao amin'ny toeran'io ianao zany no mividin'ny fanatitra no ekeny mpisorona. Donc zany ny olona rehetra izay ny zanak'Israely zay avy any amin'ny toerana rehetra misy azy izay tonga a Jerosalema dia mividy an'io izy satria tsy maintsy amin'ny fahafolony Nisan le 10 ny volana Nisan zany izy tsy maintsy maka an'le ondry ary dia apetraka ao an-tokantrano izy. De zao ny zavatra mahafinaritra tamin'ny fotoana io. Tao Jerosalema tamin'izany fotoana zany ny fanitsakitro satria toerana kely io Jerosalema io. Ho anareo zay efa tany, zaho manokana aloha de fa nahita an'le toerana de tsy gaga raha mifanitsakitro ny olona tamin'izany fotoana zany satria kely ihany le Jerosalema fa tsy ngeza be. Ary efa nisy mponina izay tombatombanany mpikaroka fa manodididina ny eo amin'ny 500 à 600 000 eo tao anaty izay mbola nampian'le olona avy any ivelany ihany koa. De tena fanitsakitro. Ary de 2 herinandro eo alohan'ny fankalazana ny Paska de efa tonga daholo ny olona. De zao raha manankavana tao Jerosalema ianao dia araba soa, araba tsara, manana ipetrahana ianao zany. Fa raha tsy manankavana ianao dia mandondona baravaran'olona de tsy azony olona lavina ianao rehefa tonga ao fa tsy maintsy raisiny. Zay zany de fa lalàn'ny fanjakana sy ny lalàn'ny fivavahana mihitsy. Donc zany rehefa tonga ao Jerosalema, izay rehetra tara an'io fotoana io, 2 herinandro io de tsy mahita trano tsony. Na any amin'ny trano fandraisam-bahiny, ny hôtel sy ny sisa de fa tsisy tsony. Donc zany manangana tante lay. Nefa koa toerana be vato ihany koa zany eo. Dia manodidina ny tempoly teo zareo no nanorina ny lay zany izay nipetrahana. Zay ny anankiray. Dia misy zavatra tenenin Jesosy ao amin'ny filazantsara ao, le hoe fa madio velana ozy izy. Iny zavatra iny dia milaza ny contexte tamin'ny fahatongavan'ny olona rehetra avy any amin'ny faritra rehetra. Satria tamin'izany fotoana zany raha ohatra ka ny zavatra mahafinaritra anankiray aloha de le hira. Mihira ireo jiosy ireo zany avy any amin'ny misy azy rehetrarehetra, indrindra fa rehefa akaikaiky ny Jerosalema de mihira tena mihira zareo. Ny salamo fiakarana moa zany tena firana zareo tamin'izany de le antsoina hoe halel ihany koa ny salamo fa 370 ka hatramin'ny fa 770. Manakoa any an-tsaha rehetrarehetrany, any an-tsaha rehetrarehetrany feonkirany reto olona ireto izay hiakatra ao Jerosalema. Ary de zao satria indraindray zany amin'ny alina izy ireny no miditra tanànan Jerosalema na ny manodidina ny Jerosalema dia matetika izy tsy tafakatra ty Jerosalema tsony fa matory any anatina lavabato zay manodidina ny Jerosalema. De zao no antony mahatonga an'ilay fasana tsy maintsy lokona fotsy. Ny fasana mba hitenenana amin'reto olona ireto tandreo fa fasana io fa tsy lavabato ka tsy azonao idirana ao anatiny. Ina no antony? Satria raha vao miditra ao anaty fasana le olona de maloto ara ritualy. Tsy afaka mankalaza ny Paska izy zany rehefa aveo. Noho izany dia lokony zareo fotsy ny fasana rehetra zay manodidina ny Jerosalema mba isignalean'ny olona hoe fasana io fa tsy vato, aza miditra ao anao fa aza matory anao fa maloto. Satria raha vao maloto ao anatin'ny fasana io zany izy dia lasa tsy maintsy manao le fanadiovana ritual indray zany zay vao afaka manao an'ilay fankalazana ny Paska. Donc zany ny zavatra ingeza be eto zany de le olona vonona avy any amin'ny toerana rehetra misy azy miakatra ao Jerosalema. Rehefa tonga Jerosalema izy zany, araka le nilazaiko teo mandeha mividy an'le ondry izy dia ajaneo izy manomboka amin'le 10 Nisan ka hatramin'ny 14 Nisan. Amin'ny 14 Nisan amin'izay, amin'ny 14 Nisan amin'izay dia tsy vonona fotsiny ao an-trano sy hohanina ohatran'ilay talohantsony zany, fa hoentina mankany amin'ny tempoly vonoa ny mpisorona sy atao fanatitra. Donc zany tena point ngeza be zay fiovany fankalazana ny Paska zany io rehefa tonga teo amin'ny fotoana nisy ny tempoly. Donc zany
ny raim-pianakaviana rehetra zany no maka an'ilay zanak'ondry avy eo an-trano miakatra any amin'ny tempoly milahatra. Zany no tena fahorian'ny mpisorona indrindra satria olona amanalinaliny no mitondra fanatitra ho vonona ao amin'ny tempoly. Donc sa tena asa be ny mpisorona mihitsy zany zavatra zany. Araka ny hita ao amin'ny misina dia manombotomboka eo amin'ny ray eo izy io na amin'ny ray sasany eo zany ary tsy mijanona raha tsy amin'ny telo. Tsy mijanona raha tsy amin'ny telo amin'ny folakandro. Donc zany milahatra ao daholo ny raim-pianakaviana rehetra mitondra an'ilay ondry dia vonoan'ny mpisoronao zany io ondry io. Manapaka ny tendany izy dia alainy ny raha ninondry iny zany dia tsy maintsy atobaka ary ambonin'ny alitara fanaovana fanatitra odorana. Zany hoe miditra amin'ilay varavarana antsoina hoe Watergate izy amin'ny teny anglisy zany varavaran'ny rano zareo zany. Avy no mivoaka dia mitondra ilay zanak'ondry vonona. Efa misy fandaminana ngeza be tao amin'ny tempolin'ny Herode tamin'izany fotoana zany amin'ny fombafomba famonoana azy sy akanany rany dia tao eo amin'ny alitara. Dia rehefa vita zany dia miverina mody izy mitondra ilay ondry efa maty. Azonareo sary an-tsaina amin'izany hoe mifanitsakitro mitondra ondry maty mankany an-trano, fety, ny fifaliana, etseroa. Ao anatin'izany fotoana izany no nitantarany ny filazantsara efatra ny ilay herinandro farany zay niainan Jesosy tao Jerusalema. Azonareo sary an-tsaina amin'izany hoe nanao hoana ny fihetsepon'ny tompo tamin'izany fotoana zany ao anatin'izany fety be dia be zany izay efa fantany mialoha fa amin'ny fotoana io ihany koa izy no ho faty. Ny zavatra tsara ho tsindrina eto dia le tenin Jesosy hoe tsy misy izy manaisotra izany amiko fa izany manolotra ny aiko ho an'izao tontolo izao. Donc mahazava be zany fa efa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany mihitsy fa ho faty izy. Ary tsy resaka politika na fanenjehana azy no nafaty azy fa efa planin'Andriamanitra mihitsy ny zavatra rehetra izay anolorany ny tenany. Donc zany rehefa tonga amin'izay ny arivariva amin'ny fotoanan'ny Paska iny zay nitondra ilay zanak'ondry izy nody tany an-trano dia any an-trano amin'izay no hifantoka amin'izay tsika. Nanahoana amin'izay ny fankalazana azy tao an-trano. Nisy ny antsoina hoe ritualy izay antsoina amin'ny teny hebreo hoe seder. Io ritualy io dia narahany isam-pianakaviana rehetra. Narahany isam-pianakaviana rehetra ilay fankalazana ny Paska tao an-trano manaraka an'ilay seder. Misy zavatra anankiray izay adiloko tsy voalazako teny zavatra atao amin'ny le 13 Nissan. Zany hoe le 10 ny fakanan'le ondry le 13 Nissan amin'ny aliny 13 Nissan dia misy hira mandeha foana. Le 13 Nissan dia misy fombafomba mifandray amin'ny levure. Zany hoe ny raim-pianakaviana ndray zany mitady zay mety levure rehetra ao an-trano ka ariana izany, ariana ny an-tokotany, levure rehetra. Misy fombafomba be dia be ataony amin'izany ka mitady zay mety levure na ny an-dakozia na aiza n'aiza jerena daholo dia ariana any an-tokotany levure rehetra. Io no ao ambadiky le tenin'ny Paul hoe ario ny masirasira ela ao aminareo. Io no ambadiky ny tenin'ny Paul hoe ario ny masirasira ela ao aminareo satria tena fomba natao tamin'ny le 13 Nissan zany hoe alohan'ilay famononan'ny Paska io ny fanariana ny levure ny any ny masirasira. Ny levure moa dia mariky ny fahalovana. Zay ny tena hevitra fonosiny, mariky ny fahalovana sy ny fahasimbana. Donc zany esorona ao amin'ny tokantrano rehetra, tokantrano jiosy rehetra zay mety hoendriky ny fahalovana sy ny fahasimbana rehetra alohan'ny fankalazana ny Paska. Dia amin'ny 14 Nissan rehefa miverina avy any amin'ny tempoly amin'izay dia atsatsika ilay ondry hombanina daholo ireo zavatra rehetra mikasika an'ilay Paska. Ndao moa jerevantsika amin'izay ilay Paska.
voalazany le mpanao tantarany fiangonana antsoina hoe Joseph Jusis fa olona folo hatramin'ny 20 zany no miara-mihinana an'ilay Paska ao anatin'ny tokantrano anankiray. Olona folo hatramin'ny 20. Donc zany Jesosy sy ny mpianany izy 12 plus Jesosy zany dia nafeno fepetra tsara. Donc zany ry zareo niaraka nankalaza ny Paska. Dia ny zavatra atao voalohany amin'izany rehefa manomboka io zany dia misy an'ilay kapoaka voalohany, kapoakan'ny divay. Ny kapoakan'ny divay zany hoe mazava azy fa misy fisaorana sy vavaka moa talohany zany. Dia misy an'ilay kapoakan'ny divay izay nasiana rano indroa. Nasiana rano indroa io zany nosotroina voalohany. Io ilay kapoaka voalohany. Satria misy kapoakan'ny divay efatra tamin'io zany. Kapoakan'ny divay efatra, dia misy mofo, dia misy anamangidy, dia misy ankola antsoina hoe charosette. Ilay charosette zany dia karazana fifangaroana voankazo marobe izy io, nuts amin'ny fiteny anglisy. Tsy haiko moa inona le nuts amin'ny teny malagasy, mialatsiny fa tsy dia azoko loatra hoe ina latsy. Fa izy io zany voankazo ohatra menamena izy io, dia mifangaro amin'ny teoriana moa izy zany nafangaro izy ireo amin'ny paoma sy ny sisa, dia rehefa tena mifangaro izy rehetrarehetra dia mitovy amin'ny endrika fotaka. Zany hoe mampatsiaro an'ilay fotaka nanaovana an'ilay briky tany Egypte le izy. Ireo zany le zavatra dia ny mofo, le antsoina hoe matsotte, le mofo tsy misy masirasira. Na matsa izy amin'ny singulier zany hoe kapoakan'ny divay efatra, dia misy an'ilay anamangidy, dia misy an'ilay charosette, ary misy an'ilay mofo. Dia zao amin'izay ny filaharany sy ny fankalazana tao amin'ny tokantrano. Voalohany dia mihina an'ilay divay teo izy, dia faharoa misy amin'izay ilay fanasana tanana, ritualy fanasana tanana. Marina moa fa tamin'izany fotoana zany raha misy vahiny zany miditra ao aminao, izay vahiny hankalazan'ny Paska ao aminao, dia anjaran'ny le tokantrano no manasa ny tongony. Anjaran'le tokantrano no manasa ny tongotra. Fa saingy ny andevo zany no manao an'izany tamin'izany fotoana zany. Ny andevo no makarano dia manasa ny tongotry ilay olona izay asainy. Ary tsy magaga moa fa eto dia Jesosy no manasa ny mpianatra, dia izy no nanasa ny tongotry ny mpianatra. Fa misy hevitra fanetrentena lalina be koa nefa ao ambadiky niny fanasan'i Jesosy ny tongotry mpianatra, satria asa ny andevo mihitsy ny manasa tongotra, nefa nataon'ny tompo ny ondrika nanasa ny tongotry ny mpianatra izy. Zany hoe sady manasa ny mpianatra izy zany amin'ny heviny hoe miinvite no manadio ny mpianatra ihany koa ho amin'ny fahamasina sy ny fahadiovana, ary mampianatra azy hanetry tena amin'ny fiainany rehetra amin'ny mampanompo azy. Rehefa vita ny fanasana tanana dia miditra amin'ny vavaka fisaorana. Misy vavaka manaraka an'io. Dia rehefa avy eo amin'izay dia voalazo amin'ny Luka 12, ny andininy fa 4 fa nisy adihevitra niainga avy ao amin'ny mpianatra tamin'ny fotoana io, zay hoe iza no lehibe sy ny sisa, ary tamin'ny fotoana io Jesosy no niondrika nanasa ny tongotry mpianatra, nampianatra azy fa tsy misy tokony ho lehibe ao, satria tokony ho mpanompo ny hafa ny mpianatra tsirairay. Felomangidy mitovitovy amin'ny felomangidy zany io anamangidy io. Zany hoe tena anamangidy misy le izy, fa mety tsy de mitovy amin'le misy aty amintsika loatra izy io, fa mety hafa kely ny tany, fa tena mafaitra zany io anany io. Rehefa vita zany dia mirosa ny finanana ny ananamangidy, izay symbole ny fahoriana sy ny fijaliana sy ny fangidian'ny fanandevozana tany Egypte. Mazava ho azy. Rehefa vita amin'izay le finanan'le anamangidy dia tonga amin'ny finanan'ny mofo, vakina le mofo. Teo Jesosy namaky an'le mofo, le amin'ny fandrenany fanasan'ny tompo, teo izy no namaky an'le mofo, ary atsoboka ao anatin'le charosette amin'izay le izy, le zavatra ohatran'ny fotaka teo zany, atsoboka ao zany dia hohanina le mofo tsy misy masirasira. Rehefa vita ny finanan'ny mofo dia mihira n'le halel. Ny halel izay
na zaontsika le hoe halleloia dia ireo hira fiderana manomboka amin'ny salamo 113 ka hatramin'ny salamo 114 aloha zany ny 113 sy 114 aloha zany no hiraina eto ary ny hirana zany koa ny tompo sy ny mpianatra tamin'ny fotoana io. Rehefa vita ny firanan'io dia misotra le kapoka ndivay faharoa. Le kapoka ndivay faharoa rehefa vita ny fisotra le divay faharoa dia mihinana an'ilay zanak'ondry. Mihinana an'ilay zanak'ondry efa voatsatsika sy ny sisa dia aoriny finanan'ny zanak'ondry dia misotro ny kapoka ndivay fahatelo. Ary aorian'izany dia mihira ndray koa ny salamo 115 ka hatramin'ny salamo 118. Mbola ao anatin'ny le salamo antsoina hoe halel daholo zany reo manomboka amin'ny salamo 113 ka hatramin'ny salamo 118. Rehefa vita ndray ny firanan'ireo salamo reo zay vao mihinana ny kapoka ndivay farany ary misy hira am'izay ataon'zareo zany dia tapitra treo le izy. Fa io fankalazana ny Paska io dia maharitra mety hatrany amin'ny misy sasakalina azy satria tena misy resaka be dia be, misy fampianarany rainy zanany, fitantarana le Paska hatramin'izay zany dia mampatsara ny zanany ny tantara rehetra hatramin'izay izy. Donc zany tao anatin'izany fotoana zany Jesosy no nampianatra no nanorina ny fanasan'ny tompo. Dia mipetraka ny fanontaniana ary iza amin'ireo kapoka efatra ireo ilay kapoka izay nanorenan'i Jesosy ny fanasan'ny tompo. Misy maro be ny milaza ny mpikaroka satria tsy voalaza ao amin'ny baiboly akory le izy fa misy ny milaza satria miorina amin'ny tenin'ny Paul zany. I Paul nilaza hoe kapoky ny fisaorana, kapoky ny fisaorana. Dia io kapoky ny fisaorana io zany dia mety le kapoka voalohany nefa mety le kapoka fahatelo. Fa ny tena ironany maro dia le kapoka fahatelo. Satria zao ireo kapoka voalohany sy faharoa sy fahatelo sy fahaefatra io dia mifandray amin'ireo matoan-teny efatra ao amin'ny Exodosy toko fahaenina. Amin'ny Exodosy toko fahaenina dia misy verba na matoan-teny efatra izay nilazany Jehovah-Andriamanitra ny asa nataony izay nitondra ny zanak'Israely sy nanafaka azy avy any Egypta. Ka ny fahatelo amin'io dia le hoe hanafaka anao aho na hanavotra anao aho. Io zany no mifanandrify amin'ilay kapoka fahatelo. Donc zany mety ity kapoka fahatelo izay milaza ny fanafana sy fanavotana ny zanak'Israely avy any amin'ny fanandevozana ity ilay kapoka izay nanorenan'i Jesosy ny fanasan'ny tompo. Donc zany misy hevitra ngeza be zany ao ambadiky le zavatra nataon'i Jesosy. Eto izy tsy mihinana an'ilay Paska fotsiny fa tena tonga Paska mihitsy izy. Jereo ane le fomba filazana azy eo amin'ny Lioka sy ao amin'ny Marka, ao amin'ny Matio, maniry de maniry tokoa ao izy nihinana an'ity Paska ty alohan'ny ny hafatesako. Rehefa mijereko tamin'ny teny Grika izy io dia misy tena fanindriana zavatra ngeza be satria miverina indro le verba. Tena faniriany lalina mihitsy ny avy tany ty Paska ity, inanany ty Paska ity alohan'ny hafatesany. Ina no antony? Satria ny fankalazan'i Jesosy sy finanan'i Jesosy an'ity Paska ity amin'ity fotoana ity dia manambara fa ity no farany amin'ny Paska. Fa manomboka ito dia ilay tena Paska amin'izay no hovonona sy hoan'ny olona. Ary tsina izany fa ilay natonga n'ilay Paska ho tonga Eukaristina fanasan'ny tompo. Ary le teny hoe Eukaristy dia mivoaka avy amin'le teny Grika hoe Eukaristeo izay matoan-teny nampiasaina amin'ny fotoana izay nankalazan'i Jesosy ny Paska. Donc zany ny mpanoratra ny filazantsara dia natakatra tsara n'izany rehetrarehetra zany ary nanoratra n'izany ao amin'ny filazantsara. No tsy nindriany zareo tsara mihitsy fa ity Jesosy ity no zanak'ondry ny Paska. Donc zany ilay fankalazan'i Jesosy ny Paska miaraka amin'ny mpianatra io zany dia tsy inona fa transition
izay mamarana an'le paska taloha ao amin'le fanekena taloha ary mampitra n'le tena paska ile tena zanak'ondry tsy misy klema izay tondra ny fahotan'izao tontolo zao ao amin'ny fanekena vaovao. I John manokana dia efa nilaza izany hatrany amin'ny fanombohan'ny filazantsarany eo amin'ny toko voalohany ny 9:20 dia efa nilazainy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo zao. Mety mieritreritsika hoe sao de le zanak'ondry le tany amin'ny tempoly ary zany izay hitantsika omaly mety ho izay fa saingy ny tena ao an-tsainy John de le zanak'ondry ny Paska. Hatramin'ny voalohany zany dia efa niaina amin'izay mahazanak'ondry ny Paska izay Jesosy Kristy. Ny ao amin'ny Hebreo toko 2 ny 7:17 sy ny toko 4 ny 5:15 dia milaza fa Jesosy mihitsy no ondry ilay zanak'ondry ka tsy mila zanak'ondry hafa nomena azy fa izy mihitsy ilay zanak'ondry. Luka toko 7:20 dia milaza fa lahy zany ondry zany zanak'ondry lahy zay manondry an Jesosy zany tsy tapahana ny taolany tsy misy tapahana mihitsy ny taolany tsy misy nanombiana mihitsy ny momba n'ilay zanak'ondry araka ny tao amin'ny Exodosy toko 2:20 dia rehefa mitantaran'izany John amin'ny toko 7:20 rehefa nialaina Jesosy dia saiky mbola ho tapahana ny taolany dia voalazany John fa tsy nikitiana mihitsy ny taolany satria io lay zanak'ondry tsy misy klema. Dia faharoa ny fomba fijerena an'ilay zanak'ondry moa zany dia tsy maintsy avadibadika mihitsy ny any amin'ny tongo sy ny any amin'ny kibony rehetra any jerena sao dia misy klema sao dia misy défaut lay ondry. Fa eto dia mitovy amin'izay ihany koa Jesosy izy dia tsy misy klema. Izany hitantsika amin'ny Petera voalohany toko 2:12 zanak'ondry tsy misy kilema. Tena zava-dehibe mihitsy zany. Ny ao dia novonoana koa Kristy noho ny fahotantsika. Hitantsika zany ao amin'ny Korintiana voalohany toko 5:17 ny ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany ny 5:5 i Paul mihitsy milaza fa maty Kristy io izy Paska ho antsika. Jesosy Kristy mihitsy zany lay Pesach na lay zanak'ondry ny Paska. Donc zany tsy raha tsy volafotsy na volamena hoy Petera fa ny rano masina sy sarobidy rano Kristy masina sarobidy ilay ranony zanak'ondry tsy misy klema no nanavotana antsika. Jesosy Kristy no fatanteran'ilay ilay Paska. Ity no zavatra ngezabe anankiray izay mbola hojerentsika raha pitso ny amin'ny raha ny fanekena vaovao sy raha ny fanekena taloha kanefa atsido kely lay izy. No jerentsika tamin'ny talata ny raha ny fanekena taloha. Ary Jesosy eto milaza fa io rano io izay ahidina io dia io no rano ny fanekena vaovao. Inona moa ny ifandraisan'ilay rano fanekena taloha sy ny rano fanekena vaovao ary ny fanasany tompo. Amin'ny Jesosy zany raha ampatsahivina antsika kely le rano fanekena taloha dia le raha izay natobaka teo amin'ny alitara sy natobaka teo amin'ny vahoaka izay manambara fa mifamatotra ao anatin'ny fanekena Jehovah Andriamanitra sy ny Israely. Zay le rano fanekena taloha. Ny rano fanekena vaovao kosa dia mampifamatotra, mampiombona, mahairay ny mpianatra sy Jesosy Kristy izay hojerevantsika raha mpitso ny amin'ny rano fanekena vaovao sy ny hazofijalian'i Kristy. Dia misaotra antsika rehetra indray nanaraka ny fampianarana Androany satria tena zava-dehibe ny ahafantarantsika an'ireo rehetrarehetra ireo. Dia manome fotoanantsika indray raha pitso amin'ny 3 ora indray. Raha soa daholo tompoko.
Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao famatsimbola tetikasa. Zavatra telo no tonga ato an-tsaiko mifandraika amin'izay fanontaniana izay. Voalohany nisy fandaharana izay antsoina hoe fitiavana sy asa tsara izay vokarin'ny ZFLM TV izay nanasana mpisehatra anankiray eo amin'ny lafiny fambolena sy fiompiana. Dia izy no nametraka fanontaniana toy izao hoe nahoana moa raha mivondrona ianareo ZFLM any andafindrika ireo dia manana atao hoe petrabola izay afaka hanoanana tetikasa iray dia ianareo no misafidy ny tetikasa izay irinareo ho tohanana. Dia rehefa taorian'izay resaka izay dia nanao fakan-kevitra tao amin'ny ZFLM izay nanontaniana hoe vonona ve isika 7-30 no namaly ny antso tamin'io fakan-kevitra tamin'ny 2 aogositra 2024 io. Nisy ihany koa ny fampianarana izay nentin'ny Ray aman-dreny Pastora izay mitondra ny lohahevitra manao hoe ny fiangonana sy ny sosialim-bahoaka izay mivohy indrindra ny amin'ny asa diakonaly. Ireo teboka telo ireo zany no aingy natosika izay nahafahanay ny vondrona ny arany vory tamin'ny 12 janoary 2024 teo andinika hoe inona no atao raha irositsika dia inona ny fipetrapetraka ahoana ny fahavitriantsika manao izany tetikasa izany. Ary izao tonga amin'izao fanantanterahana izao famatsimbola ZFLM izao 20 janoary ka hatramin'ny 10 aprily alefaso ny tetikasanao. Raha sampana fikambanana vondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara.
Janahari andindignana zay papa Oh Yahweh Okri Hello